Ankafaliana indray tompokilasy tompovavy no ionako anao amin'ity andro ny alakamisy ity manolotra ny araba tompoko ary misaotra anao manjoy hatrany televiziona malagasy ao anatin'izao fotoana ny vaovao an-tsary atoandro izao ampanajana ary no anasako anao anaraka izany fampahalalam-baovao izany. Ireo lohatenim-baovao. Miroso ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny Lokomby sy Ankaramalaza ao amin'ny distrika ny Manakara ho afa-pasahiranana ny mponina sy ireo kristianina mamonjy fanokanana any amin'ny Toby Ankaramalaza. Nahazo fampitaovana toy ny chaise roulante sy beky ireo fikambanam-behivavy manana fahasembanana any Tomasina. Nosokafana tao amin'ny commune Tsararano district ny Maheva-Tanàna ny taom-piotazana voamaina ho an'ny faritra Betsiboka nampiarahana tamin'ny festival Lojy andiany voalohany izany istonana ireo mpanangom-bokatra. Mialoha indirantsika anatin'ireo votoatim-baovao dia tsara aloha mampafantatra antsika fa anio no anomboka ny fiadinana ny amboara eran-tany andiany fahatelo amby roapolo ho an'ny taranja baolina kitra ao amin'ny kianjan'ny Azteca Mexico City no anaovana ny lalao fanokafana izay eonan'ny Meksika sy Afrika Atsimo. Mialohan'izay nefa dia misy ireo lanonana fanokafana izany fiadinana ny amboara eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra andiany fa telo amby roapolo izany izay rano mivantana eto amin'ny televiziona malagasy anio amin'ny folo ora alina. Irosotsika amin'izay ary ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao ny vaovao mahakasika ny fampandrosoana ny fotony toy ny fanamboaran-dalana no anokafantsika ny vaovao an-tsara araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mampijaly ny mponina sy ireo kristianina mamonjy fanokanana any amin'ny Toby Ankaramalaza ny lalana mampitohy ny commune Lokomby sy Ankaramalaza izay ao amin'ny distrika ny Manakara. Ankehitriny mandeha ny asa fanamboaran-dalana ka nijery izany fotony tany an-toerana ny lehibe ny faritra Fitovonany Razafintsandraofa Jean Brunel nanara-maso akaiky ny fivoaran'ny asa mba ahatomombana sy atohana ny hatsaran'ny kalitao ny fotodrafitrasa izay ho ampiasain'ny vahoaka Dozité Malala. Solitena televiziona malagasy any Manakara no mitatitra izay vaovao izay. Manara-maso akaiky ny asa fanamboaran-dalana mampitohy ny commune ny Lokomby sy Ankaramalaza ny lehibe ny faritra Fitovonany Razafintsandraofa Jean Brunel mba hanana ny vahoaka fotodrafitrasa tsara kalitao olovain-jafy. Zava-dehibe ny fidinana ifotony tahaka izao afantarana ny fandrosoan'ny asa. Jerena zany ny kalitaon'ny asa, jerena ny fanajana an'ilay fotoana no faritana anatanterahana ny asa amin'ny ankapobeny aloha zany dia mahavelombolo ary maharisy lahatra ny fivoaran'ilay asa. Na izany naty zany tsy maintsy mitandrina tsara ihany satria ny ampahany betsaka amin'ity lalana ity zany dia atao beton ka zay lalana atao beton zay mitaky fotoana zay vao azo ampiasain'ny fiara. Teknisianina sy manam-pahaizana manokana momba fanamboaran-dalana dia mametraka fa tokony hoe 20 andro na ray volana lalana atao beton vao tena tokony hoe hiasa. Dia zay zany no anara-maso akaika mba ho voaja zay fempotoana zay. Miantoka ny fampandrosoana amin'ny faritra sy ny commune ny fananana lalana tsara ahafana mamoaka vokatra ka hitondra soa amin'ny fiainam-bahoaka. Tanjona moa zany dia mba hoe anamora ny andavanandro ny mponina amin'ny fivezivezena indrindrindra fa ny famoahana vokatra amin'ity faritra ity. Zay faritra fantatsika ihany koa fa manana anjara toerana lehibe amin'ny lafin'ny finoana eto Madagasikara satria isan-taona dia misy fivoriam-bavaka foana ary misy fanokanana mpiandry amin'ity Toby lehibe na Ankaramalaza ity. Velom-panantenana ny mponina ty an-toerana amin'ny firosoan'ny asa fanamboaran-dalana izao. Fahasoavana lehibe ho an'ity faritra Ambavy ity satria tsy Ankaramalaza rery ihany no mahazo tombony amin'ity fanaovana an'ity lalana ity fa manomboka eto Ankaramalaza dia juska iny faritra Ambavy iny izay rahantsika malala fa misy vokatra. Voalohany amin'izany ny kafe, ny vary ka dia hafaliana lehibe ho an'ny vahoaka an'ity Ambavy ity sy ny vahoaka an'ity Ankaramalaza ity ary ny commune ny vatana indrindrandrindra fa izao fanaovana azy zao zany dia tena mampanatena lehibe mihitsy fa sy ho fison'ny faharekereketan'ny tôbily sy ny fahasarotana amin'ny lalana amin'ny famoaham-bokatra sy ny fandehanan'ny mpianatra mandeha mianatra indrindra koa ny fandefasana vasin'ny mpianatra. Ny volana Jolay taona 4 avy izao no havitany ity lalana mampitohy an'ny Lokomby sy Ankaramalaza ity.
Manomboka ihany koa ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ny commune Miandra Rivo sy Faratsio renivohitra. Lalana mirefy 2.3 kilometatra lalan-tany no amboarina amin'izany. Fifanampiana sy fifanomezan-tanana teo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra no enti manarina izany lalana 2.3 kilometatra izany. Radona Solo tena televiziona malagasy any Faratsio no mitatitra ny vaovao. Anokatra varavarana ho fampandrosoana amin'ny lafiny maro ato amin'ny commune ambanivohitra Miandrarivo ny fisokafan'ny lalana mampitohy azy amin'ny renivohitry ny distrikan'ny Faratsio izay nampitaraina vahoaka tao an-toerana nandritra ny fotoana ely. Manomboka ny asa fanokafana ny lalana Miandrarivo Faratsio amin'izao fotoana izao izay mirefy 2.3 kilometatra eo lalantany. Efa ao an-toerana ireo fiarabe fifanaovan-dalana avy amin'ny faritra Vakinankaratra ary faharoso ny asa. Vahoaka ny commune Miandrarivo dia resy lahatra fa tena ilaina ary tena mahavelo-panatanan'ireo vahoaka ny asa izay falorana androany ary vonona izy ireo ny fametanana andray anjarany amin'ny fanampiana amin'izany satria tetika asa ity dia tsy tetika asa vatsiana mpamatsy vola fa tetika asa tena ny vahoaka no manao anazy ary izay famezatana ny vahoaka izay no atambatra teo anivon'ny filoha ny fanavaozana ny amin'ny fanampiana n'izany vahoaka izany amin'ny alalan'ny solika no entina manatanteraka n'izany lalana izany. Ny aty Miandrarivo dia misy ny lalana tsy maintsy hovaina satria misy ireo lalana izay tena hitantsika fa tena ataontsika hoe miotsaka, tena misy tena lalana tsy azo alena ny sarety ary manahirana mandeha amin'izany dia ny fampijerevana niaraka tamin'ireo ingénieur sy ireo teknisianina avy any amin'ny faritra avy any amin'ny iraky ny ramatoa lehibe ny faritra. Dia izay ny isorako manokana ny ray aman-drenitsika voalohany solombavam-bahoaka dia mino aho fa ho tanteraka atsakasy andavana izay fanamboarana ny lalana izay. Akasitrahana ny fanjakana, akasitrahana ny vahoaka ny commune Miandrarivo izay nandray anjara tamin'ny participation na ny fandraisana vola isa-tokantrano izay ray alina ariary eo. Akasitrahana ihany koa ny filohan'ny fanavaozana izay nanome vola ho fanampiana izany fanaovan-dalana izany. Efa mijoro ny komity handraisitantana ny vola avy amin'ny vahoaka ary hangarara tanteraka ny fampiasana izany hanara-maso azy ireo ny tompona andraikitra tarihiny solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna. Totosany fanolorana vonjomaika ireo lalana mandeha amin'ireo toerana mahasarika mpizahatany Anosy Be izay namboariny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny tetika sapika izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola Retsitoara Jean Driss. Lalana mirefy 1 kilometatra no notolorana vonjomaika teto Anosy Be axe avy Ambobolava mandeha amin'ny arba sacré ampasindava mampitohy Madorikely izay natao anamorana ny fivezivezen'olona sy ny fiara ary ampiroborobo ny toekarena ny Anosy Be. I rangony vitan'ny lalana ty fa misy andra vitsivitsy zay ny vitany izy ty dia araka fahitana izy ty zalahy nafaka jiaby zalahy zay aminazy ty tamin'izy teo tamin'ny taloha zegny tegna ratsy be lalana ty teo izy io tegna isoragna zegny karakara dia isoragna koa Mazagnahary mba nahatontosa fivitan'izy ty soamantsara. Efa misy lamina napetraka ny egnivon'ny commune Ambonivohitra Anosy Be hoentina hikojokojoana ireo lalana eto an-toerana. Mbola mampita hafatra koa zegny amintsika jiaby ty fananam-bahoaka zay midika fa fanagnatsika jiaby ka tsika jiaby zegny samby kolokolo sy tany amin'anty hagnatsara izy ty fa satro fagnamboarana lalana sy isan-taogno atsika ty avita mamboatra lalana karaha ty fa mifarimbogna atsika zay mahavita izy ary mahatsara izy dia tsika jiaby miara-mitantagna miara-mikolokolo izy fa ny commune moa zay niezaka ny hagnadio sy hagnatsara ary indrindrandrindra ny fikarakaragna izy mandritra ny taogno. Nahatra fito volana fipotoana namboarana ireo lalana namboarany orinasa sino Hydro vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola tamin'ny lalany tetika sapiky. Miainga amin'ny filana fototra eny amin'ireo commune ao amin'ny distrika Anambanja no ampiasana ny teti-bola ny siada 420 an'izany distrika izany. Tanjona ny isi ny fampandrosoana ny fotony ary nandritra ny fivorian'ireo ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny distrika ary ny solombavam-bahoaka no nampahana miaraka izany asa ho tanterahana amin'ny vola ny siada 420 izany. Kinisa Bezandry. Commune telo no fantatra fa hanorenana fotodrafitrasa amin'ny alalan'ny volan'ny siady izay tantaniny solombavam-bahoaka ty amin'ny distrikany Ambanja. Nandritra ny fivoriana no nanambarany solombavam-bahoaka izany tamin'ireo ben'ny tanàna avy amin'ny commune 420 ato amin'ny distrikany Ambanja. Sekoly ny roa amin'ireo fotodrafitrasa orina dia ny ao Martogny commune ny Bemanevika andrefana sy ny any Ampasimandroatra commune ny Maevitanàna raha tobo-pahasalamana kosa ny azo ny commune ny Ambohimena. Dia agnisan'ny nahazo zay commune zay tantagnanay Bemanevika Ouest ravoravo zay. Dia nono zay aravoagna zay mankasitraka ny fitondram-panjakana.
izay nagnome ale vola tamin'ny alalana solombavambahoaka ary mankasitraka ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy teto Ambanja fa tsy nagnadina zay ao anatin'ny commune ruraly be manedika indray fa ao anatin'ny fakotany Martô satria efa nitomagnianay io l'école ao Martô io efa natao zo nefa tsy vita dia izy io amin'izay tegna hagnamboatra zao tanteraka ny solombavambahoaka ravoravo zay. Avy hatrany dia noraisina teto ihany koa ny etaetan'ireo commune ahafahana maminavina ny asa ho tanterahana ho an'ny taona manaraka. Nambarany solombavambahoaka Sirtisy Darkaoui fa tsy maintsy sitraka fotodrafitrasa amin'ny alalan'ny volany siady avokoa ireo commune rehetra araka ny fandaminana izay apetraka. Ivadika lafombavao mandidina ny fanabeazana sy ny vaovao ara-tsosialy tsika ao anatin'ireto vaovao an-tsary manaraka ireto nahazo trano sekoly vaovao ny EPP sy ny CEG ny Betsaraina ao amin'ny Sisco ny Manoro natolotra an'ireo tompon'andraikitra ny sekoly ny fotodrafitrasa vita ka nanotrona izany ary nanolotra ihany koa izany fotodrafitrasa izany tany an-toerana ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rado Dominico. Trano mpianarana telo vaovao be izao mirefy 40 metatra ny halavany, 7 metatra ny antsakany, ahitana efitrano roa avy ary toeram-pivoahana sy fanasan-tanana. Ny iray naorina teto amin'ny EPP Fokontany Bemangahazo, commune Ambonivohitra Mahanoro, ny roa kosa teto Betsaraina amin'ny EPP CEG. Ireo no nitokanan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Rajonarson Sedraniriny tamin'ny fomba ofisialy taty Mahanoro. Notronon'ireo solombavambahoaka Rakodson Hubert sy Manantsoa Donatagny ary ireo manam-pahefana ty an-toerana. Ny fananganana fotodrafitrasa tahaka izao dia nomezana toerana mirindra ho an'ny mpianatra, anatsarana ihany koa ny kalitaon'ny fampianarana ary manome fahafana bebe kokoa ho an'ny taranaka ty ambanivohitra hahazo fanabeazana tsara. Toerana sakasitrahana manokana ny fitondram-panjakana izay manohy mametraka ny fanabeazana ho lara-pahamehana amin'ny politika mpanjakana. Profon'izany mazava izao sekoly tsara voatra sy tsara kalitao ary manakaiky ny vahoaka izao izay ahafahan'ny zanatsika mianatra ao anatin'ny tontolo mendrika sy mahafinaritra. Ny fanorenana sekoly tahaka izao dia manam-pirofo fa tsy tokony izy zaza malagasy ho voailika amin'ny fahazoana fanabeazana tsara kalitao noho ny halaviran-toerana na tsy fisian'ny fotodrafitrasa sahaza. Sy ho fototry ny ankizy rehetra ny mianatra ao anatin'ny famendrehana sy filaminana satria ny azo novaniko lakana ny tanina ny rinony tsara. Ankoatran'ny fitokanana dia nitsidika ny lycée koa ny ministra tafatafa tamin'ireo mpampianatra sy mpandrarahantsekoly mba hahafantarany bebe kokoa ny tena zava-misy eo anivon'ny sekoly amin'ny fanatanteran'izy ireo ny asa. Tsy tonga nitsidika fotsiny anefa izy fa nitondra fanohanana amin'ny vantana, boky maro isan-karazana no natolony ary toy izay ihany koa ny tamin'ireo sekoly izay vao nitokanany. Mitoy ny ezaka fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara nisan'ny lara-pamena ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny fanomezana fahafahana mitovy ho an'ny mpianatra rehetra manerana nosy. Andao rahantsika eto anatin'ireto angom-baovao ny mpanao gazetana ireto ny Antsipriana izay. Ho fisorohana ny fisoanan-darana ao an-tsekoly, teo ihany koa ho fagnatsarana ny fahaizan'ny mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany taranja malagasy no antom-pisin'ilay hatrikasa fandraisana anjara ny vondron'olon'ilay fotony taty amin'ny distrika ny Marlambo. Azo lazaina fa dia navitrika ny fandraisana anjara teto ary nisy ihany koa ny fanomezan-toky amin'ny fandraisana andraikitra hamahana ireo olana misy. Mba hanatratrarana ny tanjona dia noraisina ho 8 ora ny ora fanarenana ho tohizana any amin'ny Zapinandona be ny andiany manaraka amin'ity hatrikasa ity amin'ny volana febroary taona 17 sy 20 avy izao. Fanambogoavana no ataon'ny fotoram-panjakana amin'ny fanampina ny sekoly tsirairay amin'ny alalan'ny fanomezana ny volany FFI. Olana nefa mbola maro amin'ireo tale sekoly no tsy mahafita teraka ny fampiasana sy fikarakarana io vola io. Ka mahatonga ny ministera ny fanabeazam-pirenena nanapa-kevitra nanome fifanana ireo tare-tsekoly avy amin'ny sekoly ambaratonga fototra sy faharoa manerana distrika ny Maritsara mikasika ny fikarakarana io vola io.
ny fanindry an-dalana tamin'izao fifanana mahakasika ny fampiasana vola fefi zao ny fifanana manokana momba ny fampianarana mikasika ny akady mazava ny tanjona ahatonga ny ezaka ataon'ny fitaram-panjakana tsy ho maty momoka fa hipaka eny ifotony. Talentsekoly avy amin'ny CG sy EPP ary ireo chef-jape 13 mandrafitra ny sisikony be fandriana avaratra no miatrika fiofanana ara-demokratika ny fefi zay tanterahana ao amin'ny CG be fandriana avaratra ny lakamisy 4 ny volana jiona eny amin'ny 24 nanomboka tamin'ny 7 sasany maraina ny fanokafana ofisialy zay nitronon'ireo olo manakaja maro eto Antoerana no tariny lefitry ny distrika razanak'olona Charles Christian. Ny tanjona amin'izany moa dia ny hanatsarana ny kalitao ny fanabeazana ny zaza malagasy sy ny fanatsarana ny fitantanam-bola famatsiana ny sekoly avy amin'ny fitondram-panjakana. Antenaina fa dia hitondra fiovana amin'ny fitantanana ny sekoly ary indrindra ny fanatantarahana asa fanabeazana ato amin'ny sisikony be fandriana avaratra izany. Fitaovam-pianarana toy ny penina, pensily hazo, fitsipika ary goma ny natolotry ny bentanana ny Somanova ho an'ireo mpianatra kilasy fahadimy hanala fanadinam-panjakana CPE ho fanohanana ny ray aman-dreny amin'ny fividianana fitaovana ampiasaina mandritra ny fanadinana ka ny chef zapa no mandrindra ny fizarana isaky ny sekoly. Manamaivana ny fahasaherana ny ray aman-dreny ny hetsika toy izao ary manome hery sy mampirisika ireo ankizy hiatrika fanadinana ihany koa ny fahazahoana fitaovana. Homena fanomezana ihany koa ireo mpianatra afaka CPE ka mahazo naoty ambony indrindra isaky ny sekoly ato anatin'ny komina Somanova ho fakasitrana ny ezaka vitan'izy ireo nandritra ny taona. Misy 520 ireo mpianatra classe de 7e hiatrika fanadinam-panjakana CEP 6e eto amin'ny PP Vatsoa Mangarivotra amin'ny ity taona ity. Nanolorana kit scolaire nahitana cahier, stylo, fitsipika, compas sy ny sisa tsy voatanisa hiatrehana ny fanadinana ho avy izao ny lefitry ny ben'ny tanàna ny Thomas Nambonivohitra, Andriamatoa Martial izay mainty molala ny sekoly ihany koa. Na dia teo aza ny voka-dratsy sy nentin'ny Rivodozagezany dia niezaka namita ny fandaharam-pampianarana amin'ny sekoly. Natao izao fizarana kit d'examen izao ho fanampina ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana ny fitaovana entiny zanany miatrika ampitoniana ny fanadinana. Chaise roulante miisa 7 sy beky miisa 200 no azon'ny fikambanam-behivavy manana fahasembanana ny Tomasina avy tamin'ny UNFPA izay miara-miasa amin'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisankina. Andrea Flavienne. Nahazo fitaovana toy ny seza roulante sy canne anglaise hoentina mivezivezy ireo fikambanam-behivavy sembana aty amin'ny faritra Atsinanana. Izao no azo moa dia vokatry ny fiara-miasan'izy ireo UNFPA izay eo ambany fehiny ny ministeran'ny mponina. Ka teto amin'ny Port Académie Chanteur eto Tomasina moa no nanolorana zany tamin'ny fomba ofisialy. Resaka UNFPA zany dia efa ramosivary miara-miasa amin'ny ministeran'ny mponina dia raha aty faritra Atsinanana zany mizarana ananjy eto tapitanana Tomasina misy ihany koa tany Modrina androany zany eto amin'ny tapitanana Tomasina tena compacte mizarana an'izy io dia amin'ny alalan'ny direction régionale zany ministeran'ny mponina amin'ny alalan'ny direction régionale. Nahazo izao fitaovana izao avokoa moa ireo fikambanam-behivavy ao amin'ny distrikany Tomasina faharoa sy ny distrikany Brickaville. Natokana izy ity ho an'ny vehivavy sembana aty amin'ny faritra Atsinanana izay miisa eo amin'ny 70 ny seza roulante ary 200 ny canne anglaise. Tsy hoe eto amin'ny faritra tsy ny tapitanana Tomasina ihany no nanomezana azy fa araka ny fanambaran'ny ramatoa le faritra mponina aty hoe hozaraina tany amin'ny commune rurale manodidina Tomasina dia misy ihany koa mbola mizotra kely izay ho any Brickaville amin'ny anjara zareo. Izay zany ny fizarana. Ny fisitrahan'ireto fikambanam-behivavy sembana ireto fitaovana toy ny canne sy ny seza roulante reto moa dia manamora sy manamaivana ny famitany ny fivezivezena amin'ny fiainana andavanandro. Nahazo ferme lombricole na ifitoerana fiompiana kankana ho famokarana zezika biolojika ny foiben'ny federasion'ny fikambanan'ny olona jamba any Vakinakaratra ao amin'ny fokontany Manampisoa commune Ambano no nametrahana ny fotodrafitrasa izay ho fanohanana ireo olona manana olana ara-pahitana. Kady Rajonera. Napetraka eto amin'ny foiben'ny federasion'ny fikambanan'ny olona jamba eto Vakinakaratra ity ferme lombricole na ivitoerana fiompiana kankana ity ny amokatra zezika ahafahana manohana ireo olona jamba mpikambana ao amin'izy ireo no tanjona
Ity moa zany dia natao iompiana kankana ahafahana manohana ireo mpitraka mivantana mitetika asa izay miparitaka ao anatin'ny faritra Vakinakaratra. Amin'ny famokarana azy zany kankana le ompitsika, kankana mitondra ny karazany hoe Eugenia foetida. Dia izy io rehefa pitsika dia mamokatra zezika kankana, zany hoe zezika biolojika izay azontsika ampiasaina amin'ny fambolena rehetrarehetra hatramin'ny voninkazo ka hatramin'ny vary na tanety io na tanimbary ary rehefa ampiasaintsika izy io dia hanasitrana ny tanintsika izay nosimbain'ny zezibazaha. Ny mpampiasa voalohany zezika zany dia ireo mpisitraka mivantana, fa etsy andany koa ny famima dia hanometanana izy ireny amin'ny fivarotana misy ambom-bava raha ohatra ka misy ambom-bava tsy vitan'zareo ny mivarotra azy. Vehivavy jamba 7 isa no misitraka mivantana ity ferme lombricole eto manampisoa ambano ity. Izy ireo izay efa nisitraka fiofanana ihany koa miara-dalana amin'ny fananganana ny foto-drafitrasa. Tao aorianan'ny fifantenana dia niroso tamin'ny fanofanana ireo mpahazo tombotsoa vehivavy 7 sy ireo accompagnatrice. Tao anatin'izay ny resaka développement personnel, ny fianarana ny fahatokisantena sy ny fiatrehana ny fiainana amin'ny ankapobeny. Tao anatiny ihany koa ny fianarana ny fiofanana mahakasika ny fandraharana mba ho lasa mpandraharaha izy ao anatin'ity sehatra ity, ary ny farany dia ny fiofanana mihitsy mahakasika ilay famokarana zezika kankana mandritra ny herinandro zareo ny ovana teto. Aharitra 3 taona nitetika asa lafatra ka tafiditra ao anatin'ny tapany voalohany ity fametrahana ferme lombricole ity. Ny tapany faharoa amin'ny tetika asa kosa dia iompana amin'ny fametrahana kooperativa ho an'ny olona jamba ao amin'ny famima. Tonga nanalamaso ny asa fitsaboana maimampona izay ataon'ireo mpitsabo avy amin'ny Médecins de l'Océan Indien any Amboasaratsimo ny lehibe ny faritra Anosy nambara nandritra izany fa zava-dehibe ny fitsaboana maimampona itoy izao mba ho fitsinjovana ireo vahoaka marefo any an-toerana Tahitsy Nambinjoro. Jean Baptiste. Mitohatra ny asa fitsaboana maimaimpoana ataon'ireto Médecins de l'Océan Indien eto amin'ny CRNM eto amin'ny commune Ambonivohitsy Amboasaratsimo. Adidiny eo anivon'ny faritra no manaramaso sy mijery akaiky ny asa sosialim-bahoaka fa indrindra ny eo amin'ny fahasalamam-bahoaka. Tonga teto amin'ny CRNM ny lehiben'ny faritra Anosy nijery ny asa fitsaboana izay notsony lehiben'ny distrika aty Antoerana. Asa sosialy izay manampy ny olona. Voatery rehetra no manana fahafahany bidy afaka handeha amin'ny hopitaly izay mandoa-bola na andeha hoe afaka hividy fanafody, fa mitona ohatran'izao zany mitarika azy hoe efa mitarika azy ihany koa manova ny sainy koa hoe mila mandeha amin'ny hopitaly izy. Dia izay zany tena mahazava-dehibe azy satria mba tsy manao fitsaboana an-tegna any avao an-tragno na fa mandeha hopitaly dia sy mba afaka mahita le tena hoe zao le aretina dia mahasitraka azy. Zay zany tena atao hoe très important le fa dia isaorana ny andriamatoa izay ny CPP zay miara-miasa amin'ireo médecins sanindien sy ireo mpitambana anatin'ny médecins sanindien koa nanao an'izao mihetsika izao fa dia izy ireo fa mpanao azy matetika ihany fa dia amporisihana ary ny faritra Anosy dia manamora ny fomba hanatanterahana izay asa atao aty amin'ny atao rehetra manaraka any. Anisan'ny mission-nay izay dia mijery ny appui rehetra tokony atao. Efa nisy zany nanomboana an'ity efa nifampiresaka dia hoe aleo jerena eny amin'ny CRNM izay toerana ahafahana manao azy. Dia mifampidinika dia namoraina izay fanatanterahana azy. Nambarany reto mpitsabo reto fa akoatry ny fitsaboana isan-karazany atao eto, misy ihany koa ny tohana ara-tsakafo ho an'ny reto vahoaka manaraka fitsaboana eto izay maimaimpoana avokoa. Tonga ny Antsiranana ireo milina valo lehibe amahana ny olany delestazy any an-toerana noraisin'ireo manam-pahefana anotaria ny préfet any Antsiranana sy ny lehibe ny faritra Diana ireo fampitaovana ho an'ny jirama ireo. Eugénie Rasoany Irina. Manampitsotsaka ny fahatapitapahany jiro lava ireny eto atapy-tanàna ny Antsiranana. Amin'izao fotoana izao tsy manana afa-tsy famokarana 5.2 ny orinasa Enelec ary 1.2 kosa ny orinasa Jirama miampy ireo vokatra avy amin'ny herin'ny masoandro 1.3 izany hoe 1 mégawatt fotsiny itsinjarana amin'ny atoandro ary amin'ny alina ka 10 mégawatt.
ka amahany olany délestage eto taptanagna ny Antsiranana ny fahatongavany reto milina valo lehibe vaovao manana tanjaka 800 kW ny aroe ary 600 kW kosa ny tsota ambiny avy amin'ny fitondram-panjakana tariny colonel Ranjenirina Mikael manana vokatra 3 MW ireto milina rehetra ireto natao ifanampy amin'ny lobanga izay efa misy aty an-toerana. Ejimby tazahoantsika amin'ny 4.6 3.8 totony 80% ny charge zay norme disponible ampiasaina et 3.8 le kapigaly nanamafy kosa ny filoha lepony antenimieram-pirenena aty amin'ny faritany ny Antsiranana ny mba hitsinjova ny fitondram-panjakana amin'ny fagnatevenan-daharana ireo teknisiana ao anivon'ny orinasa Jirama amin'ny alalan'ny recrutement. Hotela zao navy teknisien Jirama eto tsy mahampy andeha anapetraka raha jiaby ke zay zay mba mangataka misy tsaiky mianatra aminay aty mba magnanaova recrutement nareo mba agnampiagna nangana traité moteur jiaby ty fo izy koa technicien misy amin'ny Jirama zao tsy possible. Raha ny vinavina amin'ny fagnatanterana ny installation dia Roi Hernand ny hagnanaovana ny milina roa lehibe ary tsotanja isany avy ireo milina ambiny izay ikirikirainy ireo teknisiana avy anivon'ny orinasa Jirama miamby ireo avy amin'ny orinasa Sekren. Ho fanazavana ny tanàna Ambovombe sy ho fiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia nomen'ny faritra androy jiro cobra solaire miisa 10 ny Jirama any Ambovombe. Janine Antenaina, Joa Marcela. Ho fanatsarana ny endriky ny tanàna sy ho fanamafisana ny filaminam-bahoaka fa indrindra amin'izao ankatoky ny asaramanitra izao dia nanolotra jiro fanazavana ho an'ny Jirama ny avy eo amin'ny faritra androy. Noho ny hoe mba anazavana ny tanàna eto anivon'ny chef-lieu de la région indrindra amin'izao ankatoky ny fetim-pirenena zao dia nanolotra lampe cobra solaire ho an'ny Jirama ny faritra 10 isa izy ireo izay hoezahana atao amin'ny point noir rehetrarehetra indrindra amin'ity ale centralité. Nankasitraka ny fiaraha-miasa sy ny fanohanan'ny faritra androy moa ny Jirama ary nanentana ny rehetra mba hiaro sy kolokolo ireo fotodrafitrasa napetraka ho tombotsoan'ny be sy ny maro. Voalohany indrindra aloha dia misaotra ny faritra androy izay satria nanome izao lampe cobra zao fanazavana ny tanàna. Eto izay dia manamafy amin'ny fanatanterahana ny asa fa ametaka azy zay mba ho fanampiana ny fandriam-pahalemana sy ho fahazavana ny tanàna. Mariana moa fa anisan'ny ezaka iombonana amin'ny fampandrosoana amin'ny tanàna ny fanatsarana amin'ny fiainan'ny vahoaka ny fametrahana sy fanamafisana ny jiro fanazavana eny amin'ny toerana be mpivezivezy. Tontolo saina mandritra ny 3 andro eny amin'ny Université Antananarivo ny fikonan-doha avolenta sy fifampisarana traikefa momba ny fikirakirana ny radio astronomie sy ny télescope iarana amin'ireo mpikaroka sy manam-pahaizana manokana avy amin'ny Université any Pays-Bas, Afrika Atsimo ary Nouvelle-Zélande nahazo fampitaovana radio télescope avy amin'ireo université mpiara-miasa ireo ihany koa ny Université Antananarivo. Aina Rabetany, Jackie Rakotomanga. Hanana ny atao hoe radiotélescope na fitaovana fitiliana ny zava-misy eny amin'ny habakabaka sy hafahana manangona tota-kevitra hamahana olana sy hampiroboroboana ny fikarohana sy ny fampandrosoana manomboka izao ny Université Antananarivo départementan'ny fizika faculté ny siansa. Fitaovana izay nanaovana fikonan-doha manokana ety amin'ny anjerimanontolo hifehezana sy hanofanana ny fomba fampiasana azy miaraka amin'ireo mpikaroka sy manam-pahaizana manokana izay nanolotra azy ity avy amin'ny Université Nouvelle-Zélande sy Afrika Atsimo ao anatiny atao hoe TART, Tranchant Arien Radiotélescope. Nanaovan'ireo donation azy amintsika hoe anaovana formation ampianaran'ireo mpianatra eo maka données, mikirakira données, mampiasa machine learning sy ny high performance computing. Ankoatr'izay manao fikarohana scientifique zay dia misy publication any satria ny université refesina arakaraky ny article scientifique article publication avoakany université hoe manao fikarohana dia zay no anisan'ny anankiray voalohany koa hoe misy avokatra ara scientifique ao dia ankoatr'izay ny
mifandrosoana ho an'ny communauté hoe akasika sary hoe ohatra hoe misy tondra-drano ohatra dia manana sary natsika avy any amin'ny abakabaka ohatra zao ny abakabaka dia iny avy interprété na le sary azo avy amin'le mba anaovana collaboration satria ity dia mifandray amin'ny télescope ny any Afrika Atsimo ary efa misy Afrika maromaro lazainy teo any Ghana any Maurice dia mifandray amin'io dia azo miasa ndray miaraka zany le télescope maromaro dia zay collaboration zany koa zany no important koa zay. Telo andro moa no faharetan'ity fikaonandoha iraisam-pirenena mikasika ny siansa fizika sy ny fitiliana ny abakabaka ity. Hotoizantsika amin'ny lafim-baovao ara-toe-karena sy ny fambolena ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao. Atao amin'ny commune Ambanivohitra Tsararano no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-piotazana voamaina ho an'ny faritra Betsiboka ny ahafahana misintona ireo mpandraharaha-panangom-bokatra manerana nosy mba handray ireo vokatra dia nisy ny festival lojy nampiarahana tamin'izay fanokafana ny taom-piotazana voamaina izay Antsatiana Charmant. Ary ahafantaran'ny faritra hafa ny faritra Betsiboka ny famokarana voamaina toy ny lojy sy ny voantsoroka maitso. Raha ho an'ny distrikt'ny Ambahivatanana dia ny akamaroan'ireo komina izay mandrafitra azy dia mamokatra io voamaina io avokoa. Anisan'izany ny komina Ambanivohitra ny Tsararano izay manana velaran-tanina baibo mirefy 3,000 hektara ary mamokatra 3 tona isaky ny hektara. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy arak'izany tao amin'ny komina Ambanivohitra eo ny taom-piotazana voamaina tamin'ny taona 2024 ity izay nampiarahana tamin'ny festival lojy andiany voalohany taty amin'ny faritra Betsiboka. Ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana dia anisan'ny tena hoe mampisongadina an'izay vokatra fanondrana izay satria io ny tena antoka imasoan'ny arakarenantsika malagasy dia ny vokatra ny fambolena izay. Ka raha izay no ratsy kalitao dia mety ho isy fiantraikany amin'ny vidiny iraisam-pirenena izay zavatra izay. Ka noho izay antony izay tsy maintsy hijerevana hoe amin'ny fotoana manao ahoana no mahafeno ny fepetra ny vokatra anankiray. Ka izay tsy maintsy hifeheziny didy amandalana ka amin'ny fotoana iray tena hoe mahatomombana sy mahatsara kalitao ny vokatra zay vao omena ny vanim-potoana isokafana izay na ny kampaigna hozy isika. Misedra olana nefa ireo tantsaha amin'ny famoahana ny vokatra manampitrotraka ihany koa ny fivaovan'ny vidiny. Ny tanjona kendrena amin'le izy dia isotonana sy ampahafantarina atsika rehetra manerana ny nosy fa ato anatin'ity komina ity dia mpamokatra ny voamaina ireo. Eo ihany koa ialana amin'ilay fitsikarana sy fidinan'ny vidim-bokatra satria aty aminay zany tsy dia maro loatra ny mpividy vokatra ka tao anatin'ny 3 andro no nanatanterahana izany ka etsika ara-kolotsaina sy ara-javakanto ary ara-panatanjahantena no nentina nandravana ny festival. Mbola andiany voalohany moa ity festival lojy ity ary ezana ny anaovana izany isan-taona. Mahery ny fitopolo-isan-jaton'ny malagasy no miankina amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny fivelomana. Anisan'ireo sehatra tena hiaran'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro sy ireo loza voajanahary anefa izany fambolena izany ka mba hiatrehana izany dia miroso amin'ny fametrahana ny agri assurance ny ministeran'ny fambolena sy ny PNUD ary ireo mpiara-miombonantoka maro. Izy io dia rafitra natao hiantohana ny tantsaha manoloana ireo fahavoazana mety anjady amin'ny sehatry ny famokarana Mamso Hortensia. Assurance saingy eto Madagasikara dia mbola maro ireo tantsaha no very vokatra sy fidiram-bola rehefa misy ny haitany ny tondra-drano na rivo-doza na aretina mahazo ny volo sy ny biby fiompy. Izany indrindra no antony ametrahana rafitra hiantoka ny tantsaha amin'ny lafiny maro. Tetikasa no volavolay ny vondrona agri assurance iarana ministeran'ny fambolena ny PNUD ary ireo mpiara-miombonantoka maro. Tanjona ny amolavola rafitra maty paika ho fiantohana mifanaraka amin'ny zavamisy sy ny filan'ny tantsaha malagasy. Efa nisy ny fanadiadiana sy tombana natao mialoha ary arahina fiofanana sy fanentanana ny amin'ny fampiarana azy eny fotony. Amin'izao moa zany fantatsika fa misy lalàna vaovao ohatra mikasika ny assurance ny eto amintsika ny mikasika ny resaka assurance agricole mbola betsaka ny ezaka mila atao amin'ny mpiray ombonantoka rehetrarehetra mba hampitombo ny fisiny izay assurance agricole zay mba ahafahan'izay manampy ny sehatra ara-toe-karena ary manampy ihany koa zany ny mpamboly sy ny mpiopy sy ny tantsaha eto Madagasikara mba ahafahan'zareo mandroso amin'ny fiariana.
Anisan'ny andro lehibe azona antoka ny famokarana sy ampiena ny faty-antoka ateraky ny loza voajanahary maro samihafa ny agri assurance. Rafitra antenaina anome fiarovana bebe kokoa ny tantsaha asiana mafy ny fahareta ny setry ny fambolena eto Madagasikara. Dingana lehibe amin'ny fanamafisana ny fiarovana ara-toekarena sy ny fiantohana ny famokarana ara-tsakafo eto amintsika. Ho fifehezana sy famongorana ny aretina voavary sy ny sakoitra dia hiasa ao miandrarivo faratsio manomboka izao ny tetika samiasa na miandrarivo fahasalamana tokana izay sahan'ny Fofifa Rado Nasolo. Voasakajy ombola marefo ny fahasalaman'ny mponina eto miandrarivo noho ny fisian'ireo karazana aretina pahazon'ny olona eo koa ny biby toy ny bilharziose, ny sakoitra ary ny kakantsinay. Noho izany dia nosafidiana ho teto miandrarivo no nanotanterahana ilay tetikasa voalohany miasa na miandrarivo une seule santé, tetikasa izay ifehezana sy amongorana ireo aretina azo avy amin'ny kantsetsitra notsinotsiniavina. Iarahana amin'ny ministera telo dia ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny ministeran'ny fiompiana ary ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Mandray an-tanana izany ny avy amin'ny Fofifa na ny foibe fikarohana ny fampandrosoana ny ambanivohitra. Tetikasa fahasalamana tokana izay aritra 2 volana. Vokatry ny fanadidina natao dia ny 300 ny kisoampiana eto miandrarivo no voan'ny voavary sy ny sakotra avokoa. Nisy noho izany ny arikasa lehibe ho fifehezana fiparitahan'ny aretina. Satria fantatsika tsara ny otrikaretina zany avy amin'ny biby no mifindra amin'olombelona, olombelona mifindra amin'ny biby. Raha tsy miarika divany tsy miarika miady amin'ny olombelona sy mba no toetra io fotsiny le aretina zany. Dia ny Fofifa zany ny teniko zany ny andraikitra Fofifa zay dia manatsara le fiainan'ny tantsaha na mpamboly izy na pioka. Zay zany natonga zany Fofifa zany miditra tsehatra mihitsy rehefa maheno zany ny problema tian'ny komina Andrarivo. Manoloana izany, vonay hitondra fanentana handresy lahatra ny mpiarabelona haikajy ny fahasalamana ny mpandray anjara. Atao hoe tetikasa miasa zao zany dia anisan'ny anankiray tena hoe tena ilain'ny vahoaka satria ahafahana mijery amin'ny atao hoe fijerena ny fahasalamana voalohany indrindra ary eo ihany koa hoe tena ahafahana mijery manokana zany hoe tontolo ambanivohitra zany. Mahazo tombony amin'izany ny vahoaka ty fotony satria mandry be fokotany 9 tanatin'ny commune Miandrarivo, eo ihany koa ny commune Valabetokana izay fanily eto anisan'ny anankiray tena zone mety manana risque amina resaka bilharziose sy ny kakana kisoa sy ny voavary sy ny zavatra maro samihafa. Dia zay rehetrarehetra zay no anisan'ny hoe tena akasitrahana indrindra ny fahatongavan'izany ary zay no tena zavatra dehibe amin'izao natao fanavaozana izao dia mba hijerevana amin'izany ataontsika hoe tontolo aty fotony izany satria raha tsy voajery ny tontolo ambanivohitra jery avy amin'ny fahasalamana izany dia lasa zava-poana ihany sy ny fampandrosoana eto anivon'ny firenena. Mandritra ny fanatanterahana ny tetikasa miandrarivo fahasalamana tokana dia isy ny fizarana odi-kankana ho an'ny zaza 5 taona ny miakatra sy ny fanaovam-bakisiny ho an'ireo zanak'isoa 4 volana ny mihoatra izay maimaimpona avokoa. Lafomba fatateraka tonga tao mananjary ny délégation iraka avy amin'ny ministeran'ny fitsarana izay notariany italeny kabinetra izany ministera izany votoatin'ny fionana ny fiainona ny hevitry ny vahoaka mahakasika ny fitsarana sy ny etaetandreo voafonja anjaratsiana Valérien Laurencin Razafindratsidy. Olana matetika mandalo eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto mananjary ny ati-tany sy ny boky rovitra mahakasika ny kopy indrindra fa ny fandrindrana izany eo anivon'ny komina sy ny fitsarana. Iraka avy amin'ny ramatoa minisitry ny fitsarana sy ny mpitahirin'ny tomboka sy mpanjakana ireo délégation tonga eto mananjary izay notariany etale kabinetra ny ministera amin'ny fitsarana Tsarale Azan Arsène niaraka tamin'ireo kabinetra miaraka aminy. Nisy araka izany ny tafa niarahana tamin'ny be sy ny maro nandritry ny fandalovana izy ireo teto mananjary ary ihany koa nisy ny famangina ireo voafonja teto antoerana. Ny hidina aty amin'ny faritra Vatovavy manomboka teto mananjary izany. Voalohany ao anatin'ny rafi-pisainana mampanakaiky bebe kokoa ny vahoaka ny fitsarana dia mihaino ireo etaeta ny vahoaka. Be dia be ny mety ho fitarainana. Reny moa tsy voatery ho tonga dia hoe ekena fa tsy maintsy dinihana aloha arakaraka ny zavatra hita ao anatin'ny antotan-tarikasa. Ankoatr'izay moa dia tonga nanao ny fitsidiana teto amin'ny fonjany mananjary zahay araka ny iraka hatrany avy amin'ny ramatoa minisitra hijerena ny fanajana ny maha olona mety tsy lavorary izany kanefa hitanay miezaka
ary misy ihany koa moa ny fandraisana anjara kely avy amin'ireo délégation izay nanampy. Miantso rehetra tokony fitsarana moa ny fitondram-panjakana indrindra ao anatin'izao fanavaozana izao ary hitondra pirofo anampy ny fitsarana ihany koa raha misy ny raharaham-pitsarana mandeha. Izy ireo raha teo izay mezaka mametraka ny rafi-pisainana fitsarana manakaiky vahoaka. Mitohatra ny fakakevitra isaparitra ahafahana mamolavola paikady hitondrana fampandrosoana maritra raha antsika mitambatra ireo avao momba izay. Olan'ny mpanao asa tanana izay misehatra amin'ny hazo aty amin'ny distrikena Ambatondrazaka ny tsy fampiny ny ankora fototra izay ampiasain'izy ireo amin'ny asany. Io no isan'ny nivohitra nandritra ny dinika fakan-kevitra teo amin'ireto mpanao asa tanana ireto sy ireo solon-tenam-panjakana aty amin'ny faritra. Isan'ny antony hanaovana izao fakan-kevitra izao moa mba hisiny ny vahaolana maritra ho an'ireo mpanao asa tanana mifototra amin'ny fampiasana hazo raha nambarany taleparitry ny fizahan-tany sy ny asa tanana aloatra mangoro. Isan'ny fangatahany ireto mpanao asa tanana ireto ihany koa moa ny amerenany ny tany izay efa novolian'izy ireo azo hatramin'izay ary ny anonerana ny vola lanin'izy ireo tamin'izany. Tanora maromaro misy olon-tena ireo tanora avy amin'ny distrika telo mandrafitra ny faritra Itasy, Miarinarivo, Soavinandriana ary Arivomamo izay efa nanao ny fakakevitra tena anivon'ny komina tsirairay no tonga miatrika izao fikaonan-doha izao mba handrafitra sy hanamafy ireo fehi-kevitra iraisana mifototra amin'ireo lahara-pahamehana sy filan'ny tanora eto amin'ny faritra Itasy. Araka ireo lohahevitra nodinihana nandritra ny fakakevitra. Ireo fehi-kevitra ireo no entina sy ho aroso mandritra ny fikaonan-dohan'ny tanora nasionaly. Tanjona ny hitondra fanavaozana sy andraisana ireo vahaolana hampandrosoana ny faritra ary mba hanorenana fototra vaovao amin'ny alalan'ny fampandraisana anjaran'ireo tanora isan'ambaratongany. Tanora mirahina antoko ny fampandrosoana maharitra. No tanteraina ny 7 Mey ny fanentanana ireo fokon'olona avy amin'ny fokotany tsirairay eto amin'ny komina ambanivohitra Ambobary distrikena Tsirabe faharoa mba hanomanana ny fakakevitra nasionaly no nanaovana izany. Tanjona ny mba ahafahana mandray ireo etaeta sy tolo-kevitra avy amin'ny vahoaka ahafahana miroso amin'ny fanavaozana. Entsorasoary Malala, Revinidami, ny vavondra teo Madagasikara. Taoriny ny fitetezina ireo komina mandrafitra ny faritra Ambatsoa izay naharitra iray volana dia nofaranana teto amin'ny renivohitry ny faritra ny fikaonan-doham-pirenena ho an'ny tanora Ambatsoa niarahana tamin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Fotoana nanomezana sehatra manokana ny tanora hitondrany ny etaetana ho amin'ny fanovàn-drafitra. Inona ary no andrasan'ny tanora ny Ambatsoa. Tao anatin'ny 5 andro ny famaranana ity fikaonan-doham-pirenena natao teto Ambatsoa ity. Tao anatin'izay no nakana ny hevitra hanatsarana ny politika nasionalina ny tanora sy ny politika nasionalina ny fanatanjahantena. Teo ihany koa ny famolavolana sy fandravonana ireo hevitra entina hanatanterahana ny fanavaozam-pirenena. Nanatrika izao hetsika natao izao ny solon-tena ny tanora avy amin'ny distrikany Maroantsetra sy Mananaravaratra, ny solon-tenam-panjakana avy eto Maroantsetra, ny avy amin'ny fitalevam-paritry ny tanora sy ny fanatanjahantena Ambatsoa sy ny ekipa ny ministera Ampiahy. Ny fampiona teto amin'ny renivohitry ny faritra Melaky indray taorina ny fikaonan-doham-paritra izay natao teny anivony komina sy distrika ny tanora atao anatin'ny faritra Melaky. Natonga solon-tena avokoa ireo distrika 5 mandrafitra ny faritra handaminana ireo tolo-kevitra fehi-kevitra rehetra voaray nandritra ny fikaonan-doha tany amin'izy ireo izany ho entina ho feon'ny tanora ny Melaky haroso mandritra ny fikaonan-doha nasionaly. Anisan'ny tanjona amin'izao moa ny fanamafisana ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fampandrosoana aty fotony ho fampiroboroboana ny firaisan-kina ary fanohanana ireo vina sy politika panjakana mikendry ny fanomezana sehatra bebe koa ho an'ny tanora. Ny fanamafisana ny fiambenana ny ankizy manana toe-tena varira mba hiaina ampilaminana toy ny ankizy rehetra no nanamariana ny iray volana ankizy tany farafangana. Etsika ny arahana tamin'ny fitalevam-patrim-pona sy ny firaisan-kina Antsimo Atsinanana nomena sakafo sy fitaovam-pidiovana ary kojakojan-dakozia izy ireo. Nisy ny famahafantarana ny zo fototra tokony hitrahan'ireo ankizy ka tao amin'ny EPP Marofantsy no nanaovana izany. Etsika izany Brian Ratsimbazafy. Magnamafy ny ferova ho an'ny zaza mana toe-tena varira va ho an'ny zaza mana fahasembagna tezay atao amin'ny akany Shemafa eto farafangana ny mpitondra fanjaka aty Antoera. Isan'andro da mifandimbigna gendarmerie pirenena miamby mba ahafahandrao miaina ampilaminana. Ianareo zaza mana toe-tena varira dia samy zaza sisy hakanavaka maro eritreretra mahazo le zaza izay natonga hoe anareo nalagnaty ka magnanareo fa io aby fitondram-panjakana vonina iara ikarakara anoana. Manazoa avao koa indreo hisakafo mitovy ame zaza agnaby. Amizao ray volana ankizy zao
dia manolotra vary izy tia 20 gony, menaka 20 litatra, savony ao 20 bara, misy siramamy ao 2 gony, misy sira ao gony raika, misy vivo-savony ao 20 misy zinga ao 70, misy siny ao 50, mbola misy koveta ihany koa 50. Zany rehetrarehetra zany dia avy amin'ny fitoram-panjakana noho ny fitiavany an'ireto zanany ary ny fiaheny andry zareo. Ohatran'ny zavatra manahirana anay aby ity tonga ity dia mbola mizoro ny semafa ary mbola tsy nisy baga na maisotro aza ny sakafonareo zao zareo noho ny fiarah-miasa zay asehonareo. Vola raiky natoka ho an'ny zaza ny volana jona tety amin'ny pepe maro fansy ny ananga-mafisa tamindreo fa maro ny zo tokony ho sitrahindreo akoa ny mihira ny ho salama izy ame maro hafa. Iresaka vaovao ara-panatanjahantena vetivety isika nanomboka ny sabotsy teo teny amin'ny kianjana Larby ny fifaninanana ara-panatanjahantena karakaray ny fikambanan'ireo banky misy eto Madagasikara. Ny atletisme nanokafana izany toy ny isa-taona ary ny tombo ihany koa ireo mpandray anjara. Tanjona ho an'ny fikambanana dia ny fanomafisina ny firaisan-kina sy ny fampiroboroboana ny lafin'ny fanatanjahantena. Kanto Rany Avorson, Tantely Andriambelo. Taranja araiky amin'ny 20 no hifaninanana amin'ity taona ity ho an'ny ASP na ny Association Sportive des Banques no santarana tamin'ny taranja fototra atletisme ny fifananana izay natao atetsy amin'ny kianja municipal na Larby. Ny ASP Association Sportive des Banques zany dia natsangana tamin'izany andro zany fikambanany mpiasan'ny banky dia mba hahafahan'ny mpiasan'ny banky manao fanatanjahantena mandavan-taona sady fitezam-batana no fahasalamana ary koa zany eo mahatsara ny fifandraisana satria isaky ny weekend isaky ny sabotsy matetika dia misy faninanana foana dia sady fitezam-batana nohon'ny le asa moa mafy be mandritra herinandro dia zay ny tena antony fa tena manaraka koa maha-olombelona iny zany fotoana iray mba hialana voly hifaneseraserana mifanakalo information sy sisa dia ny tena zava-dehibe amin'io koa maro be eo tamin'ny tapitsy vao nanao fanatanjahantena dia zareo zany tsy manapo aika izy mahavita n'izao fanatanjahantena zao. Zay zany amin'ny ankapobeny tena namboronan'io dia amin'ny ankapobeny moa ny tombo isa-taona ny isan'ny kambana dia mbola mahatoky foana ny mpitantana sy ny banky dia zay zany mahafinaritra anay amin'ny fanaovana ity ASP ity. Nomena asehatra manokana ihany koa tamin'ity taona ity ny vehivavy ary ny tombony isan'ireo mpanday anjara ho an'izany sokajy zany. Ty vehivavy matetika eo amin'ny intera fa zao efa tady ifanahatsahana matetika zany fa manana didy eo amin'ny fianakaviana manambady mananjana tsy dia manam-potoana dia nefany mahafaly ny vehivavy zany mandray anjara amin'ny resaka sport sady mba fitezam-batana matetika ny vehivavy rehefa avy teraka dia miova ny toe-batana dia iny zany ezahana atao dia io avantage ho an'ny banky koa zany manana mpiasa ho salama. Ho tanterahina isaky ny farany herinandro ny fifananana ho an'izao taranja atletisme zao manokana dia anisany nandianjara feny tao anatin'izany reo Bramartra univon'ny ASB. Nanolotra fampiofanana ho an'ireo mpanao gazety eo amin'ny distrika ny Vohipeno italepatry ny serasera sy ny kolontsaina fitovinany sy ny CTOGM tanjona ny anatsarana ny fomba fampitana vaovao ataon'ireo mpanao gazety mba tena vaovao vita fanadihadiana lalina ialana amin'ny tsao ila reo razavitsotra Thierry Randrenasolo. Fifampizarana, fifanakaloza-kevitra ary fanamafisana ny adidy sy andraikitra eo am-panatanterana ny asa fanaova gazety no votoaty ny fisidiana natao ny taleparitry ny serasera sy kolosaina faritra fitovinany sy ny CTOGM taty amin'ny distrika ny Vohipeno nanoloana ireo mpanao gazety. Nosindriny manokana ny hanasarana trany
ny kalitao ny fandrakofana ireo vaovao. Misy ny fifampizarana, fampitombosana hitraikefa amin'ny fanaovana izay asa fanaovan-gazety izay, ary misy avao koa ny fifampizarana torolalana ahafana miasa tsara sy miasa ampamarinana azahoan'ireo vahoaka, vaovao marina, vaovao marim-pototra. Ny fampiraisana ny mpanao gazety rehetra no tanjona ary hita taratra izany na ty antoerana amin'ny alalan'ny fanakalozana toy izao. Hetaheta ny isian'ny fiofanana sy fampitomboana ny traikefa hatrany. Miaraka amin'ny dinika sy ny tafatafa ny fampizara fahalalana sy traikefa tamin'ireo mpanao gazety namana teto Voatimo. Raha ny fizitra ny dinika androany no tarafina dia anana ho avy mamiratra izany mpanao gazety ato anatin'ny faritra fitovinany izany, indrindra moa ny eto amin'ny distrikany Voatimo. Nandritra ity fotoana ity no nitondrana fanentanana mba hanamaria ny onjam-peo tsirairay ny iray volany teny malagasy izay masoa ny ministera ny serasera sy kolosaina ny hahaizana azy. Fanolorana fanamiana ho an'ny tsirairay no namaranana ny fisidiany taty antoerana. Tapitra ny fampalalam-baovao mialoha ny sarantsika dia tsara ny mampatsiahy anao fa manomboka anio ny fiadinany amboara iran-tany ho an'ny taranja baolina kitra ndiany fa 13 firenena telo no mandray izany fiadinany amboara iran-tany izany, ary firenena 27 no mpandray anjara. Androany no anokafana tanterana ny lalao fanokafana izay eonan'ny Meksika sy Afrika Atsimo ao amin'ny kianjan'ny Azteca Mexico City ny lanonam-panokafana izany fiadinany amboara eran-tany ho an'ny taranja baolina kitra izany, izay eo arahanao eto amin'ny televiziona malagasy ny akon'izay sy ny andindin'izay raha ariva. Ny tena kosa metraka ny veloma mandram-piona ho amin'ny rahampitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.